fahitana tompo amintsika tsirairay avy ary miarahabanao mbola velonay soamatsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavany sy ny famindram-pony ny toetra mandrakariva ao aminao sy ny ankonanao ary ao amin'izay rehetra anananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay zaraina amintsika androany dia mitondra ny lohateny hoe fandresena. Fa mialoha ny andrenesantsika sy zarana amintsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha isika hiara hiombona amam-bavaka hivavaka ho an'ny tenantsika sy ho an'izany tenin'Andriamanitra ho raisintsika androany. Ry Jesosy Kristy Tompo malalanay io, ianao no rainay izay any an-danitra. Koa indreto izahay Jesosy manolotra fisaorana sy fankasitrahana noho ny famindramponao sy ny fahasoavanao izay mbola matoy izao anay, ka mbola tonga eto indray izahay tafahona miangona eto indray miantso ny anaranao. Fantatray Jesosy fa manatrika eto ianao, nefa noho izany mbola tsy hainay tsy antso ny anaranao ka hisaotranao hanolotra fisaoranao anao. Noho izany no antony mbola mahatonga anay hanonona tonom-bavaka Jesosy io. Sokafo ny fonay sy ny saina mampananay, andraisanay izay sahaza ho anay, andraisanay ny teninao izay omanina ho anay androany. Sokafo ny fonay, andrenesanay izay rehetra efa hozarainao aminay androany. Jesosy io, tsy ny herinay na ny sainay, fa ka mifanainao masina no hitarikanay sy ombanay alafana ka hampahery anay eto androany. Mitenena aminay amin'ny alalan'ny mpanomponao Jesosy, ianao no hiteny ao am-bava ny tomponao izay hitondra ny teninao androany. Ka ho tafita aminay tsirairay avy ny hafatra izay tianao ampitaina aminay tsirairay avy. Ho voninahitry ny anaranao. Misotranao sahady izahay Jesosy noho izany teninao androany izany, fa hitondra fandresena ao fiainanay. Voninahitra ny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo iray ihany. Hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra fototra izay hiringantsika amin'izany tenin'Andriamanitra ho zaraina amintsika momba ny fandresena izany dia ho jerentsika ao Jaona voalohany 5:1. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia naharesy, dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Teraina ny Tompo. Araka ny voasoratra izay voavakitsika iteo, dia izay nateraka Andriamanitra, izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia manodidina antsika. Ary mbola eto amin'izao tontolo izao isika dia tsy maintsy mandalo ady, tsy maintsy misy zavatra sedraitsika, tsy maintsy misy zavatra miatra amin'ny fiainantsika, miatra amin'ny nofontsika, miatra amin'ny zavatra momba antsika. Kanefa manome toky ny tenin'Andriamanitra fa maharesy izao tontolo izao. Ninona fakapanahy mandalo ao anoloantsika, ninona fitsapana, ninona fizahan-toetra dia maharesy na dia eto mbola eto amin'izao tontolo izao aza. Ary ny fandresena izay entitsika maharesy izany izao tontolo izao izany dia ny finoantsika. Raha manana finoana ianao dia hivoaka mpandresy. Izany mahatonga ny soratra masina miteny manao hoe raha manana finoana toy ny voatsinapy aza ianareo. Izany voatsinapy izany dia zavatra voakely indrindra, tahaka an'ireny voa, raha mijery isika ilay voan-javatra kely tahaka an'ireny voana amin'ny inona moa ny anaran'izy iny, ny voan'ireny manosy, zavatra atao manosy ireny, zatara. Tahaka an'ireny ilay voatsinapy, mbola kely noho an'ireny. Fa raha manana finoana kely tahaka ny voatsinapy aza, ka hiteny amin'ny tendrombohitra hoe mifindrahany an-dranomasina, dia hifindra izany tendrombohitra izany. Teraina Jesosy. Ary raha izany no omeny Jesosy toky hoe manana finoana tahaka ny voatsinapy dia hafindra tendrombohitra any ka hianjerany anaty ranomasina izany. Teraina Jesosy. Satria ny tiany ho lazaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny hoe ny finoana.
Zay finoana ao anatinao, aza tsinotsinoavina, aza ambanimbaniana, fa na dia kely aza dia mahavita zavatra izany. Ary izany no anananao fandresena amin'inona hiatra sy manoloana anao sy atrehanao eo amin'ny fiainanao araka ny voalazan'ny soratra masina. Satria nateraka Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao, dia maharesy izao tontolo izao. Nafaka-panahy mandalo ho anatrehanao, dia resinao zany raha mijoro ianao amin'ny finoanan'i Jesosy. Araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 4:17 manao hoe, izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, hoy Jesosy. Kanefa matoki fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Teraina Jesosy. Na dia eto amin'izao tontolo izao aza isika dia manana fandresena ao amin'ny Jesosy, ilay tompontsika, ilay miantso antsika. Raha matoky an' Jesosy isika dia mahazo fandresena, manana fandresena, mahita fandresena, manana fiadanana ao amin'ny Jesosy. Tsy miteny izy hoe tsisy ninina miatra, fa miteny izy hoe aty no ahitanareo, aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Kanefa matoki fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Noho izany, raha ao amin'ny Jesosy ianao, manana finoana an' Jesosy ianao, satria ny finoana no entina maharesy izao tontolo izao. Ary amin'ny alalan'ny finoana no ananantsika fandresena amin'ny zavatra rehetra atrehantsika, na ady, na olana, na aretina, ninina miatra, na fakam-panahy, na fitsapana, na fizahan-toetra, na fanafitohinana, mivoaka ho mpandresy ianao, satria manana an' Jesosy ilay ao anatinao. Teraina ny Tompo. Ao amin'ny Jaona 1:4 milaza manao hoe, anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra, ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao anatinareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Tatsika amin'izany, lehibe izay ao anatinao, lehibe izay ao anatiko, lehibe izay ao anatintsika, dia Jesosy Kristy Tompo izany, ilay mitoetra ao anatintsika, iny ilay fanahy izay noraisintsika, iny ilay inoantsika, iny ilay ijoroantsika, dia Jesosy Kristy Tompo, lehibe izay ao anatintsika, lehibe izay ao anatinao noho izay ao amin'izao tontolo izao. Koa noho izany, mpandresy ianao, zanak'Andriamanitra ianao, efa naharesy sahady ianao satria ao amin'ny Jesosy, ary Jesosy ao anatinao. Teraina ny Tompo. Jaona 1:5-7 minao hoe, ary izao no fahasahihina ananantsika eo anatrehana, raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona no angatahantsika dia fantatsika fa azotsika izay angatahantsika aminy. Teraina Jesosy. Raha tena matoky tena fa zanak'Andriamanitra ianao, zanaka manoa, zanaka mankatoa, zanaka manolo tena, zanaka manaja ray aman-dreny, manome voninahitra ray aman-dreny. Teraina ny Tompo. Satria natsoin'Andriamanitra hoe zanaka isika, izy no raitsika, ary manome voninahitra azy no isintsika, dia manana fahasahiana isika eo anatrehany. Fa na inona zavatra angatahantsika araka ny sitrapon'i Jesosy, dia miaino antsika izy. Fa raha tsy araka ny sitrapon'i Jesosy dia aza mitompo teny fantatra, satria tsy ho azonao izay zavatra izay, satria tsy sitrapony. Nahoana ny mahatonga azy hoe tsy sitrapony? Nefa ilay izy tianao, tsy mahasoa anao zany. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ahasoa anao, ahatsara anao eo amin'ny fiainanao. Teraina ny Tompo. Noho izany, ninona angatahantsika ka araka ny sitrapon'Andriamanitra dia fantatsika fa azontsika izay raha angatahantsika aminy.
amin'ny anaran'i Jesosy. Araka ny voalaza soratra masina hoe ninona ataonareo na miteny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany rehetra izany. Koa ninona zavatra ataonao, ninona fanirinao, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Angatao ny sitrapon'i Jesosy, lazao an'i Jesosy araka ny sitrapon'i Jesosy. Aizanao afantarana ny sitrapon'i Jesosy ao anatin'ny soratra masina. Teraina ny Tompo amin'ny alalan'ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra. Any no ahafantarana ny sitrapon'i Jesosy, satria any no niainga ny finoantsika. Ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay ao anatin'ny Baiboly, izay toriana amintsika isan'andro. Ireny no manangana ny finoantsika, ka na dia finoana kely tahaka ny voatsinapy aza dia afaka amindra tendrombohitra any anaty ranomasina. Teraina Jesosy, satria araka ny sitrapon'i Jesosy no angatahanao. Inona ary ny tendrombohitra eo fiainanao androany? Ny tendrombohitra raha misy tendrombohitra eo fiainanao, tendrombohitra ny olana, tendrombohitra ny aretina, tendrombohitra ny fisalasalana, tendrombohitra ny hakiviana, tendrombohitra ny fizahan-toetra. Teneno mafy zany, manana fahasahina araka ny tenin'Andriamanitra, manana fahasahina hitena zao miala amin'ny anaran'i Jesosy, didio amin'ny anaran'i Jesosy, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy, dia hitondra fandresena ianao, hibata fandresena ianao, ahazo fandresena ianao, mahita fandresena ianao, ary manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia. Teraina ny Tompo. Araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Romanina 5:17 manao hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Izy ny tiantsika, Jesosy Kristy Tompo ny tiantsika. Izy no efa nitia antsika taloha, izy no nifidy antsika, izaho no nifidy anareo sisa. Teraina ny Tompo, amin'ny toerana misy anao io Jesosy nifidy anao, Jesosy nametraka anao io. Noho izany mijoro, mitraka, ninona ady atrehanao, ninona fizahan-toetra, ninona fitsapana, ninona fakapana, efa naharesy ianao, efa mpandresy ianao, mivoaka mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Bokin'ny Deutéronomie 20:4 milaza manao hoe fa Jehovah Andriamanitrao no miara mandeha aminareo, hiady ho anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. Teraina ny Tompo. Zanak'Andriamanitra ianao araka ny voalazan'ny soratra masina. Efa nibebaka tamin'ny fahotana, natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, nandray ny fanomezana dia ny fanahy masina, satria resy lahatra Jesosy noho ny fibebahanao, noho ny faharesen-dahatrao, noho ny finoanao, naiky handray an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny tenanao manokana. Resy lahatra Andriamanitra, resy lahatra Jesosy, dia nomeny anao ny fanomezana kadô dia ny fanahy masina. Ary tsy nitoetra irery izany fanahy masina izany, fa nisy vokatra betsaka ao, ny vokatry ny fanahy kosa. Ao amin'ny bokin'ny Galatiana 5:5 andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 13. Teraina Jesosy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapana, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahanoana-po, tsy misy lalàna manohitra an'izany. Ao amin'ny 14. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. 15. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Teraina Jesosy. Izany rehetra izany no zavatra hita ao amin'ny zanak'Andriamanitra, mandeha araka ny fanahy, velona amin'ny fanahy, mivelona amin'ny finoana, ary mamokatra ireo ny fanahy izay nomeny Jesosy atsika. Dia misy vokatra betsaka ao, misy vokatra io anankisivy io ny tanisaitsika teo, nefa tsy ireo ihany, misy sampana hafa koa. Ny vokatra anankiray tahaka ny voa, tahaka ny voankazo. Raha misy voasary ao, voasary anankiray, voanina voasary anankiray vakianao ny ao anatinao, sokafanao, misy voany be da be ao. Ary reny voany be da be reny raha ambolenao mbola mamokatra, mamoa betsaka, mitondra betsaka, manome voa betsaka.
teraina Jesosy. Tahaka izany koa isika tsirairay avy, ny zanak'Andriamanitra nomena fanomezana dia ny fanahy masina, dia misy vokatra avy amin'ny fanahy masina ao, ary mitombo zany, mitombo manaranaka, mamokatra be, fa tsy tahaka ilay avy tsy namoa. Teraina Jesosy nanantena vokatra, nanantena voa, hihinana voa avy aminy, kandro izy raviny fotsiny. Teraina Jesosy. Haleluia. Aoka mba tsy ho izany satria lasa voaozona ilay avy. Aoka mba tsy ho fanahiny ilay avy no hita ao anatinao, fa aoka mba ho fanahiny ilay fanahy manana vokatra, fanahy mamokatra, mitondra fanahy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mitondra vokatra. Araka ny soratra masina izay henitsika matetika hoe be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Koa noho izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba haniraha ny mpiasa, hanangona vokatra. Teraina Jesosy. Izany no zavatra tiany Jesosy ho hita ao fiainantsika. Rehefa mamokatra ianao, inona ny vokatra avy aminao? Misy fandresena, ny olona rehetra miandrandra anao satria mamokatra ianao, mpandresy ianao, misy fanantenana ao aminao, manantena anao, manodidina anao. Tsy ny ankohonanao ihany, tsy ny fianakavianao ihany, fa na ny olona manodidina anao tsy mahafantatra anao na tsy fantatrao, manantena anao, manana fanantenana satria feno fandresena avy fiainanao. Ary avezany fandresena avy ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo izay ao anatinao. Teraina Jesosy. Haleluia. Satria Jesosy miara-mandeha aminao, miady ho anao, mamonjy anao. Teraina ny Tompo. Ao bokyny Efesianina 4:9 andiny 12 manao hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo mifahatra amin'ny fanangoliany devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'ny fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Teraina Jesosy. Aoka ho fantatsika tsirairay avy fa tsy ny olona manodidina antsika, na ny rahavavinao, na ny anatanao, na ny mpiara-manompo, na ny mpiray fikambanana aminao, na ny mpiray trano aminao, na ny ray tapo aminao, tsy ireny ny fahavalonao, na dia nisy zavatra manafotoana anao aza nataon'ireny taminao. Teraina Jesosy. Fa ny devoly no fahavalonao, zay manenjika anao satria anao niala tao amin'izao tontolo izao ka mifindra ao fanjakan'Andriamanitra, dia tsy maintsy enjehany devoly anao, amerina anao amin'izao tontolo izao izy. Noho izany aza kivy, aza malemy, aza miraviravy tanana, aza mametraka fankahalana ao anatinao na hoe valifaty, satria tsy ilay olona ny fahavalonao fa ilay fanahy ratsy izay mipetraka ao aminy, satria tsy manana ny Jesosy izy. Izay no mahatonga soratra masina milaza hoe mivavao amin'ny fahavalonareo, tiava amin'ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo. Teraina Jesosy. Satria raha izany no ataonao dia Jesosy no mitsangana miady ho anao, araka ny voasoratra amin'ny Deutéronome 20:4 manao hoe fa Jehovah Andriamanitrareo no miara mandeha aminareo, hiady ho anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. Teraina Jesosy. Ny hany azonao atao mivavaka ho azy, dia Jesosy hitsangana hiady miadinao, andresy ho anao, ampandresy anao, anome fandresena anao, andripaka sy hiady, andrava ny tetika izay ataon'ny fahavalonao. Teraina Jesosy. Inona ny tetiky ny fahavalonao? Mamafy aretina ho fiainanao, mamafy olana, mamafy fizahan-toetra, mamafy fanakiviana, mamafy ady maro samihafa, mamafy fikorotana-tsaina, mamafy zavatra maro izay mampisamboaravoara ny ara-panahinao, ahatonga anao kivy. Izany no zavatra ataon'ny fahavalo. Ka rehefa miankina amin'ny Jesosy ianao fa tsy miankina amin'ny tenanao, tsy mahatoky tena, tsy manambony tena, tsy manamary tena,
fa mandeha amin'ny fanetretena manatona an' Jesosy dia hitsangana Jesosy iady ho anao, hiady amin'ny fahavalonao mba hamonjy anao dia iraina ny Tompo. Haleloia. Araka ny voasoratra ao amin'ny oam-polana 4:20 andininy 4:40 manao hoe fa potraka impito ny marina nefa tafarina ihany, ary ny ratsy fanahy kosa solafaka raha azo pahoriana. Teraina Jesosy amin'ny zavatra rehetra izay sedrainao, lalovanao, mihatra ao fiainanao na ady karazana ady inona izany, na dia solafaka amin'izany azy ianao, tsy hoe fanahinina fa zavatra tsy fanahininao, tsy nampoizinao, dia afaka mitranga indray ianao, mitraka, mitsangana, miarina. Raha maka ohatra anankiray tahaka ny olona anankiray mianjera teny an-tsena ohatra, ny orana avy rehefa nianjera le olona, feno fotaka sady lena, no menatra, no meheza ny olona, na koray ny olona. Inona ny nataony? Tsy nijanona nandry teo izy nipetraka teo, fa nitsangana aingana, dia nanarina ny lambany, dia nandeha aingana izy niala tao amin'izany toerana nilavony izany, namonjy toerana fialofana. Teraina Jesosy. Ary nitsangana tahaka ny tsy teo, tahaka ny ohatrany hoe tsy izy mihitsy ilay nakoraina sy nomeheza ny olona teo. Izany ny tokony atao ny zanak'Andriamanitra, izany ny zavatra misy ary mitranga amin'ny zanak'Andriamanitra. Ka hoy izy ny soratra masina, napotraka impito ny marina nefa tafarina ihany. Mitraka, mitsangana, ninina fahalavona nisy ianao, mitsangana aingana ndana mierena, manatona fialofana, manatona ny alitara, manatona an Jesosy, mandoale mivavaka, mifona Jesosy, mifona Jesosy. Fa hivoaka mpandresy ao anao, hivoaka mpandresy ianao ambadika izany, satria ny ratsy fanahy kosa solafaka raha azo pahoriana. Raha misy zavatra manafotoana, misy olana eo fiainana, tonga dia iny izy nitsita, iny izy miala, iny izy miala andraikitra. Koa noho izany aza maka ny fanahy, ny ratsy fanahy. Izao tontolo izao zany, fanahin' izao tontolo izao no sokajiana ratsy fanahy. Iraina ny Tompo. Satria rehefa misy zavatra manafotoana azy, tonga dia iny izy nitsita, tsy mahita taoko, tsy mahita antsony, tsy mahita nitavako tsony, tsy mehezako tsony. Izao tontolo izao zany, fanahana izao tontolo izao zany, fa tsy ao aminao, tsy ao amin'ny zanak'Andriamanitra. Ko ninona fa fitohinana, ndehana mihavana haingana. Ianao andeha hanantona an Jesosy, hivavaka, hifona an Jesosy, hangataka an Jesosy, nefa ianao tsy mihavana tamin'ny raha lanao na tamin'ny raha vavinao. Teraina ny Tompo. Soratra masina milaza hoe raha anatitra fanatitra ianao ka manana ady amin'ny namanao na raha lanao, ndehana mihavana aminy aloha, dia vita ny fihavanana dia anatero ny fanatitrao. Izany ny tokony atao ny zanak'Andriamanitra, ndehana mihavana amin'ny raha vavinao sy ny raha lanao, ny fianakavianao ampinoana. Ary tsy izany ihany, na ny namanao any rehetrarehetra manodidina any mihavana aminy, fa izany no atao hoe zanak'Andriamanitra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Teraina ny Tompo. Haleloia. Satria izany no hitondra fandresena ho anao. Raha azonao atao mihavana amin'ny olona rehetra, fa hitondra fandresena ho anao izany. Amen. Haleloia. Fa raha misy zavatra kely manafotoana, misy zavatra kely nandalo, dia fa tafotoana ianao, dia iny ianao fa tsy hita, miala amin'ny fiangonana, miala amin'ny fikambanana, na miala andraikitra. Zatsy ianao an'io andraikitra io, raisony ianareo, zatsy hiara amin'io groupe io, ao nareo, zatsy hivavaka amin'ny fiangonana io, ao nareo fa manafotoana. Teraina Jesosy. Olona resy izay no manao an'izay fitenenana izay, zao no hoe manana izay toetra izay dia olona resy, fanahin'ny faharesena. Fa ny zanak'Andriamanitra mpandresy kosa mijoro hatramin'ny farany, ninona mitranga, ninona miseho, ninona sidrana, ninona fitsapana, ninona fizahan-toetra, mijoro hatramin'ny farany, mivoaka mpandresy ary manoatra noho ny mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia.
ao amin'ny Romanina toko 5:7 manao hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasahany rahateo. Raha tena zanaka natsoan'Andriamanitra ianao, voantso araka ny fikasahan'Andriamanitra ianao, ny zavatra rehetra miatra eo amin'ny fiainanao na fizahan-toetra na ratsy na tsara araka ny fieritreretanao azy, ny fahitahanao azy dia miara-miasa hasoanao zany. Fa hivoaka mpandresy ianao ao aorian'ireo zavatra rehetra setrainao ireo, miatra amin'ny fiainanao ireo. Dia raina Jesosy raha mijoro sy matoky hatramin'ny farany. Voalaza ny Korintianina 2:4-7 manao hoe fa manana zao raikitra izao ao vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Eny fanadena atao hoe mivoaka mpandresy arasika. Aoka tsy rehareha amin'izany fa aoka Jesosy no reharehantsika. Izay mirehareha aoka Jehova no rehareha no sisy ny soratra masina. Koa noho izany raha mivoaka mpandresy ianao, aza mirehareha amin'ny tenanao, aza miseho feno avinavina, aza manamary tena, aza mitopy teny fantatra hoe zany tena izy, mirehareha araka ny tenanao ny fahalalànao. Tsy zany fa aoka ny alehiben'i Jesosy, ny herin'i Jesosy no reharehanao. Jesosy no ankalazaina sy omena voninahitra amin'ny fisianao. Dia raina Jesosy, satria ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemenao Jesosy. Rehefa miaiky ianao fa malemy, tsy manan-kery, tsy mijinina, dia miseho ny herin'i Jesosy eo amin'ny fiainanao, mijoro, mampahery anao, miady ho anao, mitondra fandresenao anao. Dia raina Tompo. Dia amin'izay fotoana izay ianao afaka ilaza manao hoe voakeja manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy namoy fo, enjehana nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty, mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba haseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Zany no tokony ho reharehanao, zany no zavatra tokony anananao, hitondra fandresenao anao zany. Mivoaka mpandresy ianao, tena manotra no mpandresy ianao ao amin'i Jesosy. Dia raina ny Tompo. Amarana antsika ny tenin'Andriamanitra androany. Ao amin'ny Korintianina 1:5 fa 7:20 milaza manao hoe fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Zany fandresena rehetrarehetra noraisintsika sy nidradradradraina teo zany dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ahitantsika famondrena, fandresena. Fa ao ambadiky Jesosy faharesena, vao miala an Jesosy ianao dia faharesena no hitanao. Dia raina ny Tompo, fa ao amin'i Jesosy ihany no misy fandresena. Noho izany mijoro, mitraka, ninona atrehanao ary manantena amin'ny finoana fa mivoaka mpandresy ianao ary manoatra no mpandresy. Haleloia. Dia raina ny Tompo. Mankasitraka anao nahatra ny ain'ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Dia isika hivavaka hisaotra an'i Jesosy noho izany tenin'Andriamanitra izany. Aza matahotra fa ninona sedrainao na aretina na inona, efa mivoaka mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Atsangano indray ny finoanao androany fa zanak'Andriamanitra tsy maintsy mandresy. Olona manokana ianao, zanak'Andriamanitra ianao, mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'i Jesosy tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zahay Jesosy noho ny teninao izay nomenao anay androany. Tehirizo izany teninao izany Jesosy eo mba hitomba ao anatinay, ampahery anay, tondra fandresena ao anay, tondra vokatra ao fiainanay, ka anangana anay indray, anangana ny finoanay izay efa matimaty, izay kely Jesosy, atsangano ary ampitomboy ny finoanay, anananay fandresena amin'ny anaranao. Misaotra anao Tompo noho ny teninao, misaotra anao fa ny masina ny asa magaty eto androany. Tondra fandresena ho anay tsirairay avy, na amin'ny fiainana, na amin'ny asa, na amin'ny tokantrano, na amin'ny fiarahamonina, na amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny ninona manatrika sy manodidina anay amin'ny fiainanay, atrehanay, dia hitondra fandresena izay amin'ny anaran'i Jesosy. Mpandresy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tadidio fa lehibe izay ao anatinao noho izay ao amin'izao tontolo izao. Noho izany manoatra noho ny mpandresy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mifalia mandrakariva amin'ny fahasoavan'i Jesosy daholo, isika tsirairay avy.